Valy miarahaba antsika tsiraray hafa indray ny tenako raha vavy aranata ho an'izay rehetra miaino an'ity tenin'Andriamanitra ity indray. Ny lohahevitra antsika tamin'ity volana izay volan'ny Jona ity dia ny hoe famonjena. Ny famonjena ilay fitiavan'Andriamanitra azo anao. Ny famonjena dia ny famonjena tsara indrindra nomen'Andriamanitra antsika tsiraray hafa indray. Nalao ary alohan'ny tondrasantsika izany tenin'Andriamanitra izay lehibe nomeny tompo antsika tsiraray hafa izay indray dia atao ary hiarivavakantsika dia angataka ny fanahy masina hitari-dalana eto ary angataka ny fanahy masina andray an'izay araka an'izay fanahy masina izay isaosainao indray androany dia hiarivavakantsika. Tompo misaotra anao fa nomenao izao fotoana izao indray hitondra ny teninao izay teny efa nomenao ny teny dia teninao tompo ka mangataka anao tompo hiaraka amiko eto ity ny mpanomponao izay voatendry hitondra izany teny izany ka ampiteneno izy tompo ampiteneno tahaka ny efa mahay ary ny fanahy masinao ihany koa dia hitari-dalana ny mpanomponao tompo gavo engany tsy ny teny avy aty amiko no eno eto fa ny teny ilay avy any aminao ilay masina ilay tsara indrindra izay entinay mamakivaky an'ity tontolo sy ity volana Jona ny famonjena ity indray. Ka eto tompo dia efa manantenana fa miatrika eto ianao androany, miaraka aminay eto ianao androany ary ampita ny teny ny afatra ho anay tsiraray avy ankoa ity ny mpanomponao tompo tario izy taovy ohatran'ny efa mahay tokoa ka ny fanahy masinao anie hitari-dalana eto tompo misaotra anay eo. Amen. Ny lohahevitra ho iady hoe ny famonjena dia fitiavana dia ilay fitiavana izay nomen'Andriamanitra azo anao. Misy tenin'Andriamanitra nomeny tompo hoentiko ho antsika tsiraray afaka. Ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Romanina 10 dia 17 hatramin'ny 1:20 dia avy antsika mandeha kely ery amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy satria raha manaiky an' Jesosy ho tompony amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao fa amin'ny fo no inona hahazona fahamarinana ary amin'ny vava no hanekena hahazona famonjena fa hoy ny soratra masina tsy homenatra izay rehetra mino azy. Ary ery amin'ny 7:20 fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Izay indray no tenin'Andriamanitra mino fa ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny foana isaosainao izay efa nividiana efa zanany ka hoy ny tenin'Andriamanitra raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Efa nivonjena tokoa isaosainao, efa nahazo an'izany fitiavana lehibe avy tamin'Andriamanitra izany tokoa isaosainao izay efa nivonjeny tany amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy, efa nesoriny tany amin'ny lalana lavitra ka tonga eo aminy, efa nivonjeny, efa nidioviny, efa nomeny ilay fitiavana tena ilay tsara indrindra ilay nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana dia ilay famonjena ho azo anao. Ka hoy ny tompo hoe mino amin'ny fonao fa efa nanangana tokoa Andriamanitra nanangana ny zanany ilay namonjy anao ka mila manana finoana isika, mila manana
an'ilay tena hoe fitiavana avy any amin'Andriamanitra, ilay fitiavana tahakany ilay fitiavana nataon'i Jesosy Kristy zanan'ilay nisolo antsika tsiraray avy, ary atao amin'ny fo, ary tena hoe atao amin'ny fo, azona ny fahamarinana. Eny, ny zavatra rehetra izay ataontsika dia ataovy amin'ny fo, ampitiavana amin'ny fo torotoro izay tena hitan'Andriamanitra, sy hoy aminy mihitsy ny tena hoe ilay fitiavana ho azy, tahaka n'ilay fitiavana nomeny anao ihany koa. Tena tsara ny fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavana tsy mba mivadika, tsy mba miovaova tahaka ny fitiavan'olombelona izay omeny anao androany. Tianao izy, fa rahampitso izy mety miova, fa Andriamanitra kosa tsy mba miova, ary manekeo amin'ny vava hoy ny Tompo, azonao famonjena. Ekeo amin'ny fonao, tsy amin'ny vava ihany ny tian'Andriamanitra, fa amin'ny fo, amin'ny vava, ary tena hoe ampanetretena, satria efa mitiny ianao, efa fitiny ianao, ary matotsika tafarahay. Dia mino aho fa matsapa izany famonjena izany, matsapa izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria zanany ianao ankehitriny, afaka mihaino, afaka mandray, ary indrindrindra afaka mitory ny teniny ihany koa, satria izy ilay famonjena antsika, izy ilay fitiavana izay nisolo ny elontsika. Izy dia tsy nanao fahadisoana tetỳ fa nohony amintsika dia izy nisolo antsika. Fa hoy ny fisoratra masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy, mino fa izany sy ianao dia tsy ao anatin'izany. Tsy menatra izany hoe manana an Jesosy Kristy izany, tsy menatra fa mpanompon'Andriamanitra izany, tsy menatra fa masahy mitory milaza ny teniny ary manambara ny fahatsarana tsy amin'ny fiainanao ihany fa amin'ny fiainan'ny olona aza. Dia rehefa hitanao fa tsara dia ambarao an'Andriamanitra, dia raha ho izy izany ny tian'Andriamanitra. Tsy menatra isika satria zanany, tsy menatra isika fa hoe mifitiany, ary ilay voavonjy ery amin'ny 17 fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Tandremany fa tsy izay rehetra, marina fa ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe izay miantso ny anarany dia ho voavonjy, kanefa kosa tadidio fa Andriamanitra dia mahalala an'izay ho vonjeny. Marina fa ny tenin'Andriamanitra izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo ho vonjena hoy izy, fa tsy izay rehetra miantso ny anarany tokoa dia voavonjy, fa izay rehetra efa manaraka ny titiny, izay rehetra efa nanaikiny ny fitiavana izay efa nomeny, izay rehetra fa matoky, fa manana ilay mahery, manana ilay Jesosy Kristy efa nisolo tena hamonjy azy, efa nanadio azy, ary izay efa nandray ilay fitiavana nomeny no ho voavonjy tokoa, satria efa zanany voavonjy tokoa, efa tena hoe manana an'izany Jesosy Kristy ao anatin'izany. Mbola misy tenin'Andriamanitra hatrany nomeny Tompo antsika ao amin'ny Tesalômianina voalohany dia ny andininy azafady, Tesalômianina voalohany 5 dia ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra tsy manindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika eo amin'ny 10 izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona amintsika, na mahatsiaro na matory. Eny, Andriamanitra tokoa dia nanindry antsika amin'ilay fitiavana efa ataony amin'ny fo, amin'ny fitiavana, fa tsy ampatezerana tokoa, satria Andriamanitra dia lehibe fitiavana. Andriamanitra dia tena hoe malala ny zanany, ka tsy ho tezitra anao rovinana roviny ianao, roviny izy raha toy ianao ka tsy miala aminy, raha toy ianao ka tsy varimarino, izany hoe tsy miaraka aminy nefa hoe zanany, dia mino fa Andriamanitra mety hoe sorena, mety hoe tezitra, fa Andriamanitra dia tsy mba manana fahatezerana maharitra, fa fahatezerana mandalo ihany, satria izy dia ilay fitiavana. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana. Andriamanitra tokoa dia tsy manindry antsika amin'ny fahatezerana, fa ampitiavana
ny anarahantsika azy fa azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika efa nahazo famonjena tsika zao, efa manana zany famonjena zany zaho sy ianao ankehitriny ary masahy mijoro milaza ny anarany fa tsara izy, mpamonjy izy ary hiaraka amintsika mandrakariva izy na matsiaro ianao na matory izy dia eo izy satria izy ilay tia atsika. Eny, ny tompo tokoa dia matsiaro atsika, itsika no mety hoe varimbarino, mety hoe misy zavatra manahirana dia manadino an'i Jesosy Kristy fa izy dia tsy mba manadino antsika narovina izany satria efa fantany fa manana ny zanany izy, harovany mandrakariva na mivoaka ianao na miditra tadidiro fa Andriamanitra dia miaraka aminao mandrakariva na dia tsy hitanao izy fa eo akaikinao mandrakariva izy. Mbola tohizantsika ihany koa misy tenin'Andriamanitra hatrany ao amin'ny Jaona 3 dia ry amin'ny andininy 7 hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao. Eny, Andriamanitra tokoa dia naniraka ny zanany hamonjy anao ka inona ary ilay fitiavana mba hosoloana ilay solony ilay fitiavana omena ho an'Andriamanitra satria io ny tenin'Andriamanitra tsy naniraka ny zanany tokoa hanameloko anao ety amin'ity tany fandalovana ety fa hamonjy anao, hamonjy atsika, hamonjy atsika. Inona ary ny fitiavana izay omenao ho an'i Jesosy Kristy indray. Mino fa ianao za dia manana valiny zany indray omentsika ny tompo. Tadidiro fa izao tontolo izao dia ilay fandalovana, izao tontolo izao dia fantatsika fa tena hoe izany hoe anarany hoe tontolo izao betsaka ny zavatra misy, betsaka ny mahafinaritra, atao hoe tonga hoe mahafinaritra ary tsika olombelona dia indraindray variana amin'ny mahafinaritra. Tadidiro nefa fa tsy mavonjy ny mahafinaritra, tsy mavonjy izao tontolo izao, tsy misy mavonjy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ka tadidiro fa Andriamanitra ilay tompo, ilay mpamonjy atsika dia efa manambara atsika hatrany hatrany hoe izy naniraka ny zanany ho atsika tsirairay avy ety ambonin'ny tany, tsy hanameloko izy fa hamonjy. Ary raha voniny ianao ho vonjeny dia tadidiro fa hialao izao tontolo izao satria ity dia tany fandalovana, tsika dia samy mbola hiala eto kanefa kosa ny tian'Andriamanitra aminao dia hanana fitiavana azy, mba hanananao ilay fiainam-baovao, mba hanananao ilay tena hoe fitiavana avy amin'Andriamanitra ary maharitra ary mandrakizay, hanananao ilay fiadanana, hanananao ilay famonjena entinao mamakivaky n'ilay fiainanao any aoriana any, fiainana tsy ety ambonin'ity tany ity dia fandalovana hoe fa mba hanananao ilay fiainana vaovao sy maharitra ary tsara ary ilay hanananao ilay fiainana mandrakizay tokoa amin'izay fotoana izay. Ka mino fa ianao za izay mahazo an'ity tenin'Andriamanitra ity androany dia malala ny tokony hoe aiza no alehako ety amin'izao tontolo izao ve sa ho any amin'ilay fiadanana, ho any amin'ilay fiainana, ho any amin'ilay tena hoe fitiavana izay miaraka amin'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ny rany hamonjy anao ka hoy izy hoe tsy manameloko izy fa hamonjy. Ka efa voavonjy izao sainao, amin'izao fiainana izao ka aza mihemitra intsony, aza mihemitra fa Andriamanitra dia tia atsika ary ny fitiny tao anaty maro ka hoy aho hoe amin'izany fitiavana izany, amin'izany famonjena nomenanao izany dia inona no mba omenao an'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 4:20
dia andiny fasivambe folo menao fahaitsika ny tenin'Andriamanitra isaorana leny tompo izay mitondra ny hitantsika isan'andro eny Andriamanitra izay famonjenantsika isaora izy manana fisaorana mandrakariva ninona zavatra miseho aminao ninona zavatra trehanao dia mitondra foana fisaorana eo anatrehany aloha tena hoe manana fisaorana be da be omenan'Andriamanitra satria na tsy taty amiko azany fa teo amin'ny namako dia misaotra azy satria ataoko hoe tao anatin'ny herintaona ny namako iray manana izany hoe mila famonjena dia tena hoe mivaly valim-bavaka ny namako anankiray koa dia tahaka an'izay tao anatin'ny herintaona tena hoe mivavaka isika ka izay mila manana faharetana isika ary isaory foana Andriamanitra ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa Andriamanitra dia eo ankilanao mandrakariva Andriamanitra dia tianao kanefa kosa tadidio fa Andriamanitra dia mahalala izay hitondrany atsika tsiraray avy satria fantany ny mombanao eny ny valim-bavaka dia izay ilay famonjena izay omeny atsika dia io dia samy manana ny azy kanefa kosa mila fisaorana mila manana faharetana mila matoky mila manana finoana ihany koa ary tadidio anefa fa raha tian'Andriamanitra tianao ho voavonjy ianao dia malala maneke izay rehetra hitondrasan'Andriamanitra anao tadidio ihany koa izay rehetra izay tsy araka an'izay tian'Andriamanitra eo anatreha tsika tsiraray avy dia tadidio fa hialao satria izay ihany koa mety tsy ahafahan'Andriamanitra hamonjy ianao tsy ahafahan'Andriamanitra sy hamaly vavaka izay entinao eo amin'Andriamanitra satria ianao dia mbola tsy manana ilay fitondran-tena tsara mahazanak'Andriamanitra anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5 dia eo amin'ny voalohany ho an'ny fahafana no nanafahany Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioka fanadevozana intsony anio izaho sy ianao dia efa voavonjy efa nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra io ny tenin'Andriamanitra manana fa izany hoe mila manana fahafanitsika raha tena hoe anana famonjena eo anatrehan'Andriamanitra isika dia mila manana fitondran-tena tsara mila miova mila miala ary indrindrindra izaho sy ianao ilay efa tiany efa fidiny dia adinoany lasa adinoany efa natao ary matoa izany no nandalo dia mino fa mety ataon'Andriamanitra tiany hiova ianao tian'Andriamanitra mety hoe ho tsara ataony tsaratsara nohony izay eo aminao ny noavinao indray ny apitsinao ny anionao mety hoe ny androany hafa ny rapitso hafa dia izany anefa ny tsy fahagakana fa ilay fitondran'Andriamanitra anao ho iaho efa zanany ianao zanansika ka mitoera tsara hoy ny tenin'Andriamanitra mba tsy mety ho azony zioka fanadevozana intsony efa tsy ao anatin'izany fanadevozana izany intsontsika satria efa nahazo ilay famonjena efa nahazo ilay famonjena sy ilay fitiavana avy any amin'Andriamanitra efa natokany ho aso anao izany tenin'Andriamanitra izany sy izany famonjena izany androany tena hoe efa anatiny nahazo famonjentsika ka raiso ampitiavana ilay famonjena izay nomeny tompo anao ka mino fa Andriamanitra ny hameno sy izay rehetra ho angatanao amin'izany famonjena izay efa natokany ho aso anao izany androany
Ny famonjena dia ilay fitiavanao ia, ilay fitiavana lehibe nomeny ahy nomeny anao, nomeny antsika izay efa zanany ka mino fa androany Andriamanitra dia hamangy ianao amin'ilay famonjena sy fitiavana izay nomeny anao androany amin'ity anio ety. Ka dia ny tompania hameno izay tsy feno fa izay indray ny tenin'Andriamanitra ho aso anao indray androany. Hoe famonjena, ilay fitiavana, ny fitiavana lehibe avy amin'Andriamanitra ka dia averiko any amin'i Jesosy irery any amin'ny voninahitra. Izy irery any no mendrika ho teraina. Amen. Izy ny daholintsika hivavaka hisaotra ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tsika tsiraray afatra androany. Ary hivavakantsika Tompo, misaotra anao tamin'ny teny, misaotra anao ihany koa tamin'ity mpanomponao izay nitendrenao hitondra ny tenin'Andriamanitra. Hainao Tompo ny nampiteny aho, hainao ny nampilasy izany teny izany. Mino Tompo fa reto mpanompo izay mihaino dia handray ary mino fa izy ireo tsy ho mpihaino fotsiny fa mpihaino mpakatoa Tompo. Ka ingany hitoetra ao anatiny tsiraray izany tenin'Andriamanitra izany. Tena hoe azo famonjena tokoa izay, famonjena sy ilay fitiavana lehibe izay nomenao anay tsiraray avy ary natokanao ho anay tsiraray avy Tompo. Ka omeodera, omenay voninahitra sy tery ianao Tompo, satria ianao ilay mpamonjy ny solo, ny elokay Tompo. Ka anio izay dia nomenao ilay fitiavana, nomenao ny fonjenao. Ka mino izahay Tompo fa entinay tokoa izany famonjena izany. Ho isaoranay ianao, ankalazainay ny anaranao, omezanay voninahitra anao ihany koa. Ka dia misaotra anao Tompo, ka veloko any aminao irery any ny anja ny tery. Ianao no mameno izay tsy voalaza Tompo. Misaotra raha eo. Amen. Mizara izany tarany ka isambara varana samy mahazo ny anjarany. Ino ny famonjena dia ibarika eto amintsika iany firenena. This